La 4G by Telma vous présente Ni Vavao. Efa nampozana artijany eo izay nambarany mpandinika ny rahapirenena manoloana ny ady an-trano sy ny fialany ireo anivony antokony fitondrana HVM ankehitriny. Tsy mahagaga ihany koa ny zava-misy raha ny fototra ijoroan'ny antokony jerena. Nandritra ny fiaonana teo amin'ny Prime Ministre Tsay Christian sy ny solotena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny iraka manokany OIF teny amin'ny lapan'ny Mazorivo no nanambarana fa efa tomombana ankehitriny ny fepetra irosona amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny volana Novambra ho avy izao. Tsy ahafahan'ny Madagasikara mandroso ara-toe-karena ny angovo ampiasaintsika hatramin'izay hoy ny manam-pahaizana amin'ny ity sehatra ity. Fampiasana angovo nokleary no vahaolana eto amin'ny firenena raha ny fikarohana natao. Asa miavaka iray izay mahavelona indray nentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ety alina ety dia ny fanamboarana valizy gasy ireo vata vita amin'ny hazo ireny. Izay indray no hitanao amin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia herinandro taoriana ampamoaka nataon'ny gazety Le Monde mitohy hatrany korotana teraky ny Raharaha Benala. Manatanteraka persécution vaovao ireo mpanao fanadihadiana omaly mitohy ihany koa ny fakanam-bavany. Ny ekipan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV dia manantitra ny arabantsika rehetra izay manaraka ny vaovao amin'ny ety alina ety ka manasanao ary tsy saraka aminay mandritra izay vaovao izay. Nanomboantsika ny vaovao araka izany amin'ny ety alina ety dia efa nampozana artijany eo izay nambarany mpandinika ny raharaham-pirenena manoloana ny ady an-trano sy ny fialana eo anivon'ny antoko HVM izay antokony fitondrana ankehitriny. Tsy mahagaga ihany koa izany raha ny fototra ijoroan'ny antokony jerena raha ny fanazavana azo fezora valy. Taorian'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary nametra-pialana tsy ompikambana ao amin'ny antoko HVM intsony ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Nantala Laisoa Jean-Pierre na Jaovato raha navoaka ny haino aman-jery tany antoerana. Nanana herijika iakalesina saingy tsy nanao izany io Ratsahivona no nambarany mpandinika ny raharaham-pirenena ny fitondrana ankehitriny fa nehoan-kevitra tamin'ny fandarina famakafakana teto amin'ny Kolo TV tamin'ny volana septambra 2024. Misy tantara maro miverimberina ny eteto fanjakana nisan'ny nanana toerana tsara indrindra ity fanjakana ity isitona lesona betsaka tamin'ny tantarany eny amin'ny firenentsika. Eo anatrehan'izay tsy fahaizana maka lesona izay dia tsy mahagaga ho hiatrany ity mpandinika ity ny zava-mitranga eo anivony antokony fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsy hijanona eo ihany koa izay fametra-pialana izay raha ny fanazavana eo anatrehan'ny olana amin'ny firafitra ity antoko ity. Baiko mitiny ny kabetsahan'ilay fampitondrana anatin'ilay tokoka izay mieritreritra hoe tsy dia tena zavatra surprise ireny fa andrasana ary za mino fa tsy iny ihany fa mety mbola ho maro ny tahaka an'ireny. Le antoko mieritreritra hoe antoko ngeza be nefa ny fototra mantoko raha fijerina azy tsy tao anatiny mihitsiny hatrany am-boalohany zareo miolon'olona samy rery eritreretina ohatran'ny kritika foana ny feo avy aty ivelany rehefa mitondra sosokevitra amin'ny fanatsarana. Raha tsy endrika eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sy ny fenitra mahatany demokratika ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Izany hoe ho an'ireo atoko mbola zatra manao lalan-dririnina hoe nevitry ny rakotina arabe ihany no ilaina dia tadio fa rapitso rafaka pitso izany ho avoakan'ny olona mpikambana ao aminareo tahaka reny ihany koa ny zava-misy ao anatin'ilay antoko rehefa tsy mahay mifampiresaka. Raha izay fa ny anankiray ihany koa ny angle anankiray dia hoe fanaon'ny mpanao politika malagasy ihany koa rehefa madivadiva ho letika ny sambo izy gangsta-pab izay dia mitsoaka ny olona rehetrarehetra manjary ohatrany hoe lasa
ny image ny antsoina hoe manao politika eto Madagasikara miteriny miratsy raha tsy aivina nanambara ny minisitra teo aloha Paul Rabary nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahiny fa mena ambany mena ny tenany antony tsy nahavitana ny famahana ny olona sy nampandroso ny ministera no sahaniny. Paikady politika hitsinjovana ny fanaovana politika amin'ny ho avy kosa no azo andikana ny filazana ny faharatsiany antoko ny poirany hoy ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Mila mahay makalesona ihany koa ny vahoaka malagasy hiatrika ny fividianana raha ny fanazavana. Fikatsahana ny tombontsoa manokana sy ny tombontsoan'ny fianakaviana ny betsaka sy ny songadina tato anatin'ity fitondrana HVM ity. Naneho izany moa ny fahazahoan'ireo olona akaiky ny filohan'ny Repoblika toerana ambony sy be tombontsoa maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Fezora Faletra. Isan'ny natsikafon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary ny trano an-trano amin'ny fomba fitantanana ny firenena ataon'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa indrindra ireo akaiky ny mpitondra izay te hife ireo toerana ambony sy ahitana tombontsoa betsaka eto amin'ny firenena. Isan'ireo nitonoy ny anarana amin'izany Andriamatoa Jobarsan Randriana Arvony izay ankoatra ny mampanolotsaina manokana ny filohampirenena azy dia filohan'ny filakevim-pitantanana ny BCMMM na ny Bureau du cadastre minier de Madagascar. Mbola mpanolotsaina akaiky ny filohampirenena ihany koa Erso Razanandrakoto izay filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa roa dia ny ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina na ny SPAT Société Portuaire à Gestion Autonome de Toamasina sy ny orinasa Fanalamanga ao Moramanga. Fantatry ny rehetra ny sanany andraikitra mahafilohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa Air Madagascar teo aloha ihany koa ny mpikambana ao amin'ny HVM akaiky ny filohampirenena Henri Rabarinjaka izay minisitra amin'ny sanany Arena Kibontany ankehitriny. Ankoatr'ireo olona akaiky ny filoha efa nifandimby teo amin'ity toerana ity sy ny filakevim-pitantanana ny orinasa Mpanjakana Jirama izay misy mpikambana feno ao amin'ny antokon'ny mpitondra. Ankoatry ny mampanolotsain'ny filohampirenena sy mitana ireo andraikitra fantatra fa hizitrahana tombontsoa betsaka dia tsy misalasala mampiditra ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy isahana andraikitra ny amin'ny ministera ihany koa izy ireo. Isan'izany nambarana Andriamatoa Paul Rabary nandritry ny fitantanana ny ministera ny Repoblika. Dia ampahafantariko anareo fa niraisiko mpanolotsaina tao ministera satria nangatahana tamiko ary za dia manaiky fandaminana mpanolotsaina ny anabavy ny Jobarson conseil spécial ny président ny rahalahiny Henri Rabarinjaka conseil spécial ny président ny rahavavy ny Erso Razanandrakoto conseil spécial ny président. Ankoatra ireo voatonona anarina dia nanaovany ampamoaka dia mbola maro raha ny fantatra izay tranganak trano an-trano eo anivon'ny ministera sy ny sampandraram-panjakana izay. Tato anatin'izao fitondrana izao raha ho an'ny mpanara-baovao dia nisongadina ary saika hita tamin'ny fampalam-baovao samihafa ny fikatsahana ny tombontsoa manokana sy ny tombontsoa ny fianakaviana eo anatrehan'ny fitantanandraram-panjakana izay kitranotrano sy fikatsahana tombontsoa manokana izay no tsy nampandroso any Madagasikara hatreto ary tsy ahafahana mampandroso ny firenena ihany koa. Nandritry ny fionana teo amin'ny Praiministra Tsay Christian sy ny solotena maharitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny iraky manokany OIF teny amin'ny lapan'ny Mazorivo no nanambarana fa efa tomombana ankehitriny fepetra irosona amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny volana Novambra ho avy izao. Rarsona Yamri. Naneho ny fahavononany hanohana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana amin'ny volana Novambra ho avy izao na ny solotena maharitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena Imam Patrick izay andao tsy ho ela Madagasikara naniraka manokany OIF Organisation Internationale de la Francophonie nandritra amin'ny fihaonany tamin'ny Praiministra Tsay Christian teny Mazorivo ny alarobia torakandro lasa teo. Fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izay nambarany reto vahiny reto fa efa tomombana avokoa ny fepetra irosoana amin'izany na izany eo amin'ny lafiny teknika na izany eo amin'ny famatsiam-bolona. Raha tsy ahivana ny vondrana Européanina ihany koa tamin'ny alalan'ny masovoan'ny monina eto amintsika Antonio Sanchez Benedito tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity dia efa nilaza fa efa feno ny fepetra rehetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana. Efa nivoaka ny tetiandro, efa nitsangana ny gouvernemanta hoe hatrany teo masovoan'ny vondrana Européanina ity ka tsy misy tokony hisy olana intsony ny fanatototsana amin'ny fifidianana. Ny vondrana Européanina na ny OIF
dia isan'ireo nitondra ny anjara biriky ny lehibe tokoa tamin'ny famatsiana iraky tapom-bola ho amin'ny fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena io. Voakasika amin'ny fanaovana plaque rouge avokoa moa ny fiarakodia-panjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy nanambara mazava ny sazy sy mety hiatra amin'ireo izay mini tsy manaraka izany moa ny Prime Ministre androany. Voatana kosa ny daty farany amin'ity fanaovana ho plaque rouge ity izay amin'ny farany volana Jolay ity. Mikael Ramalola. Miaingana amin'ny fiaran'ny ampiasain'ny filoham-pirenena, ny fiara ampiasain'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny ministra rehetra ary ireo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny ministera sy ny sampandraraha-panjakana samihafa ny fanovana ny takela-by misy ny laharan'ny fiarakodia-panjakana omena. Tsy misy anavahana, voakasika izay fanovana izay avokoa ny tompon'andraikitra rehetra mampiasa ny fiara-panjakana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra manana tôbila panjakana dia anajan'izany ao anatin'ny fepetra ny fotoana izay fanomezana satria nomenana ray volana rehetrarehetra anovana ho plaque rouge ny fiara-panjakana rehetrarehetra. Midika zany fa raha tsy tianao an'izany ianao kanefa tompon'andraikitra dia fanapa-kevitrinao manokana zany ny tsy tia anova satria nomena anao ny andraikitra anovan'izany eo amin'ny fandrindrana ny asa zany. Ataoko fa engageko amin'izany koa ny responsabilité manokana. Tsy nanambara mazava ny sazy mety hiatra amin'izay tompon'andraikitra tsy manova ny takela-by omena izay kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Raha toa ka efa nanova ny takela-by amin'ny fiara mitondra azy ny Prime Ministre, tokony hanomeny ohatra voalohany amin'izany fanovana izany ny filoham-pirenena. Ny ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tarihany ary ireo lehibe ny androm-panjakana eto amin'ny firenena. Ny tsy fanaovana izany dia endrika iray ahitana taratra ny fampiarana ny atao tany Tandalana eto Madagasikara. Azo atikana ihany koa fa mihevitena ho ambony lalàna izay tsy manova ny takela-by misy ny laharan'ny fiara-panjakana omena. Raha ny fanazavana trany tsy isy ny fanemorana ny datin'ny fanaovana ho loko mena ny takela-by misy ny laharan'ny fiarakodia-panjakana rehetra izay farana amin'ny faran'ny volana ity. Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia nanamafy ny fiverenan'ny fitakiana sy ny fitohizan'ny tolona ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra ankehitriny. Araka ny fanazavana dia tsy nahitamboka ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny mpampianatra ny zoma lasa teo. Ankilany kosa indray dia nilaza ny anova fijery ratsy momba azy ireo ny sindikany mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Yves Richard. Taorian'ny fifanaovan-tsonito eo amin'ny gouvernemanta sy ny mpampianatra ny zoma fa 20 ny volana Jolay lasa teo. Fifanarahana izay noheverina fa maliny fitakian'ny mpampianatra, ahafahana mamita ny fandaharan'ny mpianarana ary miroso amin'ny fanadina amin'ny mpanjakana, ny aika androany ny komity ny solitenan'ny mpampianatra fa tsy voavaly araka ny tokony ho izy ny fangatahan'ny mpampianatra voarakitra ao anatin'ity fifanarahana no sonavin'izy ireo ity. Efa igny zavatra izay vitan'ny fanjakana tao dia efa nandeha tamin'ny etape rehetra zahay. Avy ety amin'ny ministère nakany amin'ny primature nakany amin'ny présidence dia efa tsy nahitavana olona solution ntsony dia izay nahatonga anay hoe aleo milefitra antsika manao ny lesonia fa tsy tapaka ny tolona zany fa zahay mbola anatiny satria mbola any amin'ny octobre ilay izy vao tafiditra tao anatin'ny bondekesy ho tafiditra ao ka dia mbola mitolona zay. Nilaza androany ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra fa tsy voasolo tena tao anatiny ity fifanarahana ity avokoa ny ankamaroan'ny sindikan'ny mpampianatra manerana ny Madagasikara. Tsy ny fampiarana ny hevitra tapaka tamin'izany ary tsy nakana ny tolo-kevitra ireo sindika voakasika mivanta ny fitakiana na mafisin'izy ireo androany fa hiverina ny fitakiana samihafa manomboka izao itony tolona ary mbola hikatona avokoa ny sekoly rehetra. Efa nametraka andriamato Prime Ministre fa zavatra hifanarahana no entina any amin'ny Conseil des Ministres sy any amin'ny Conseil de Gouvernement. Raha iny 25 000 ariary sy ny fehikevitra anankifito iny dia fanapahan-kevitry ny soso-kevitry ny ministera samirery. Ary tsy nentina andray mihitsy zareo no tolo-kevitra avy ety amin'ny sindika. Noho izay zany noho izay fehikevitra samirery avy amin'ny ankilany tsisy fifampiresahana zay dia nanapa-kevitra zany zay hoe mitohy ny fitakiana, mitohy ny tolona ary tsy miverina zay raha tsy zavatra ifampiresahana maromaritra iraisana no mamerina anay an-dakilasy. Lainginina fafy amonona afo ny fitakian'ny mpampianatra arak'izany ny filazana gazety samihafa fa efa mivany olana ny mpampianatra ary efa miverina an-dakilasy ny mpianatra raha ny fanazavana
mampizarazara ny firaisan-kina ny mpampianatra ihany koa izany ka toerina izy ireo hatramin'ny farany. Tsy milaza fa solo tenanay ao amin'ny LM milaza hoe mpampianatra dia hoe verina mpampianatra marianay fa io lehilahy io dia tsy mpampianatra SVT fa laborantin fotsiny simple employé ao amin'ny LMA dia manadala amin'ny simiteny manlasa zavatra tsy marina amin'ny hainao manjery fa hoe verina mianatra ny LMA ka tsy ekenay izany fa manimba ny tolonanay sady mampizarazara ny mpampianatra ary mampihemotra ny mpanabe rehetra izay fantatrareo fa nandritra ny 3 volana tsy nianatra misy antony fitakianay marary loatra ny fanabeazana. Mampametra-panontaniana ihany arak'izany ny famarinany taremarika navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ny 4 Jolay lasa teo milaza fefa misokatra ny toeran'ny mpianarana 500 amin'ireo 520 ao anatin'ny zapy misy enina eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny filazana fa tafiakatra 420 isan-jato ny tahandro sekoly ambaratonga fototra ny verina ny sokatra EPP 720 amin'ireo 320 misy eto an-drenivohitra ny verina na mpianatra. Raha ny voalaza ao anatin'ity fampitambo avao ity ihany koa efa nisokatra avokoa ireo CEG misy 500, lycée roa ihany amin'ireo 7 misy eto Antananarivo renivohitra no nisokatra. Inona no antony hanovana ny taremarika tsy hifanaraka amin'ny zava-misy marina? Ankilan koa eo amin'ny sehatra ny fitandrona ny filaminana nisy androany ny feonam-be teo amin'ny sendika ny polisy pirenena ny amerenana ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny fomba fijery ny mpitandro ny filaminana no antony nanaovana izany raha ny fanazavana. Fampianatra zany izahay manomboka amin'ity ambany ka hatrany ambony. Afantarantsika rehetrarehetra zany hoe ny comportement police dia isa mahita police ny vahoaka dia angala vola ndray. Hoe anao an'izao anindry ndray. Izay zavatra zay zany mila ovana atao police ny anisan'ny zavatra tsy mampandeha antiasan'ny politique zavatra zay. Ka zay zany no mahatonga zay hoe ifampitaiza ary anambatra ny herinay izahay polisy pirenena manky amin'ny administration anankiray ny fampiresana ny fanantonana amin'ny lehibe sy ny madinika zay. Ny farany androany teny Antanimora ny feonam-beny teo anivon'ny polisy pirenena izay naharitra 2 andro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy afahan'ny Madagasikara mandroso ara-toe-karena ny angovo ampiasaintsika hatramin'izay hoy ny manam-pahaizana eo amin'ity sehatra ity. Ny fampiasana angovo nukleary no vahaolana eto amin'ny firenena raha ny fikarohana natao fanadiny miantarandriana evo. Avy amin'ny solika avokoa ny 700 ny famokarana angovo eto Madagasikara. Noho ny tsy famokarana solika nefa tsy mahaleo tena araka angovo isika hatramin'izay, antony iray mahatonga ny toe-karena tsy mandroso ny manam-pahaizana. Ny fametrahana angovo nukleary eto Madagasikara no vahaolana ahafahana mahaleo tena araka angovo. Sakana nefa raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanapa-kevitra momba izay eto amintsika. Izao modely ara-ekonomika iainana izao tontolo izao amin'ilay fanatotoloana izao dia ny olona manana fahaleovan-tena ara-angovo no matanjaka indrindra. Ny antony dia satria afaka manitatra any amin'ireo sehatra tsirairay ianao rehefa manana fahaleovan-tena ara-angovo ray. Tsy mety tafavoaka mihitsy tsika. Kanefa manam-pahaizantsika eto manana fikarohana izay nataonay tato amin'ny fitoerana nandritry ny 4 na 3 taona mipetraka ao mila ampitaina any amin'ny mpanapa-kevitra dia izay no anazavana ny hevitry ny vahoaka. Ny mpanapa-kevitra izay ny fandimby teo dia efa niresahana saingy moa mbola tsy ao anatin'ny eritreritry ny mpanapa-kevitra angamba nandritra an'izay fotoana izay ny hoe mba hanana ny Madagasikara fahaleovan-tena ara-angovo. Tombotsoa maro no azo ao amin'ny fananana angovo nukleary, tahaka ny famokarana herinaratra, ny famokarana rano fisotro madio amin'ny alalan'ny ranomasina sy ny maro hafa. Nafa ny Madagasikara nanana izay angovo nukleary izay, ny famatsim-bola azo samihafa tato anatin'ny taona maro. $4 milliards moa ny vola nipisain'i Madagasikara nanomboka ny idirantsika tao anatin'ny ajustement structurel tamin'ny taona 20 tany ho any. Farafahakeliny $4 milliards. Aiza hoaizitsika izao inona ny tombotsoa azontsika amin'izany. Dia raisiko indray aty amin'ny ilany raha izay $4 milliards izay fotsiny ohatra ataontsika hoe ny apa-efatra izay no nieritreretantsika hoe ampandrosoana ny sehatry ny angovo tsy ohatra n'izao tsika eto Madagasikara. Nahazahoantsika centrale nucléaire anankiroa na 600 mégawatts zany farafahakeliny. Zany hoe raha tamin'izany fotoana izany naka fanapa-kevitra eritreritra fahaleovan-tena ara-angovo ka napiditra centrale nucléaire, izao tsika tsy nresaka délestage intsony. Ary efa angamba ataoko hoe efa la machine électrique no mitondra antsika eto Antananarivo na any amin'ny grande ville. Mandinina ny 12 taona ny fiomanana mialoha amin'ny fametrahana angovo nukleary iray amin'ny firenena iray. I Afrika Atsimo ihany hatreto aty amin'ny kantinanta afrikana no manana izay angovo nukleary izay.
androany no nankalazaina teny Ankatso ny andro natokana ho an'ny nokleary ary ny angovo no loha-hevitra tamin'izany. Tsy voatrandraka ny ampahany betsaka amin'ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ny ity tontolo ity. Sehatra mbola malalaka nefa izany eto amintsika indrindra mahakasika ny fampananana asa ireo tanora. Fanivy miantarandriana voatra. Tsy voatrandraka avokoa ny enimpolo-isanjato amin'ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara raha ny faneho-kevitry ny mpianto-sehatra nanontaniana. Mbola malalaka araka izany ity sehatra ity. Eo amin'ny lafiny fampananana asa sy ny fampitronana asa ohatra, tafiditra ho isan'ireo ambony tamin'ny fahazoana tolotr'asa ny sehatry ny fizahantany. Filière hôtellerie tourisme no tena nahitana fahombiazana anatin'izay 20 taona izay ary tsy maraka zany izay amin'izao fotoana izao ny mamaly ny filany ireo hôtel sy agence de voyage mitady mpiasa. Données chiffrées zany manodidina any amin'ny 300 eo ny mpianatra nivoaka ny amin'ny filière io dia nefa ny mahatratra any amin'ny 500 any zany ny demande voarainay ao anatin'ny izay tarantsy izay. Azo lazaina ho mbola ambany raha oharina ny any amin'ny firenena hafa hatreto ny tany mpitsidika eto Madagasikara. Tato anatin'ny 7 taona, tsy nihoatra ny 3 hetsy ny mpitsidika isan-taona araka ny antontanisa azo. Saika ny vahiny ihany koa no misitraka betsaka ny lafiny fizahantany izay eto amintsika. Fa any amin'ny firenena hafa dia ny teratany amin'ny firenena ihany no tena mitrandraka ny fizahantany any aminy. Fa manina eto amintsika no vahiny no manara-po anatin'ilay izy fa tsika indray no lasa mpiasa daholo. Dia ataoko hoe tsika mihitsy angamba ny voalohany aty amin'ny Ocean Indien raha ny arena eo amin'ny lafiny fizahantany no resahana ary mampalahelo dia ny saika ny vahiny no mandray vokatra be dia be ny amin'ny ny akanton'ny firenetsika. Ny taona 17 raha tsy ahivina, mitotaly 5,5 hetsy ny isan'ny mpizahantany tonga teto Madagasikara. Mandidina ny 100% ny PIB kosa avy amin'ny fizahantany. Tokazondray eto amin'ny pejiny tokavatra eto amin'ny vaovaon'ny Cool TV manasanao ary anaraka izany miverina eto any isika ijery mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any Ambatondrazaka any sy any Malaimbandy any. Hitanao ihany koa ny asa miavaka izay efa mahazatra anao ato anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny fanamboarana valizy vata vita amin'ny hazo ireny no ho aroso anao rehefa avy eo ary. prix. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac,
réinventer la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Araky ny bande-annonce teo iny Marie Mepatro izy indray no ronan-tsary arahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia tratroriana ny rizateny mahakasika ny sehatry ny positra aty Afrika raha amin-tany maneran-tany ka lasa sakana ho amin'ny resaka fambandrosoana izany. Ao anatin'ny fionam-be tsy ara-potoana ny Union Panafricaine des Postes izay tanterahana eto Madagasikara no anitsina izay. Fanadiny mampiona Rakotoarson. Mbola tsy manaraka ny toetrandro ny rizanteny mikasika ny fandraharahana eo anivon'ny sehatry ny positra sy ny fifandraisan-davitra aty Afrika. Miteraka sakantsakana eo amin'izay fandraharahana izay sy ny famoahana entana nivelana nefa UNESCO. Sakatsakana ny fanatanterahana ny asa satria tsy dia afaka misokatra firy sika satria tsy maintsy miasa eo ambanin'ny lalàna sika izany. Raha hoe atao mise à jour atao manaraka ny toetrandro araka ny nazavaina teny aloha dia isaky ny efa-taona ihany no mivory ilay hoe conférence de plénipotentiaire zany isaky ny efa-taona. Tsika zany tsy isaky ny efa-taona dia ohatrany hoe mampifanaraka azy amin'ny toetrandro fotsiny satria izay nefa hotapahana androany zay hanao an'izay rizateny zay dia tokony hoe mandeha ho azy mirindra arak'izay zany ny fivoaran'izy ireo fa tsy afaka miandry tsony tsika mampiantso session extraordinaire fa dia mirindra arak'izay ny fanatanterahana l'izy dia afaka miasa ataoko hoe ankalalana nga sy hoe manaraka ny fivoarana toe-java-misy na ilay teknôlôjia vaovao na ilay fivoarana eo amin'ny sehatry ny tsena. Mandritra ny fionam-be tsy ara-potoana andian'ny fahadimy izay ataony UPAP na Union Africaine des Postes eto Madagasikara no heverin'ny tompon'andraikitra andinihana sy ampanarana ny toetrandro io rizanteny io sy ny andrindrana ny fehi-kevitra rehetra avy aty Afrika hiatrehana ny UPU Union Postale Universelle izay atao any Addis Abeba ny septembre ho avy izao. Question que l'Afrique identifie ses centres d'intérêt et harmonise ses prises de position et en toile de fond nous avons également le ho an'ny Afrika mila soritana mazava ireo tombotsoany atsaraina ny fomba fipetraka fa azo lazaina ho manana ihany izahay amin'ny alavorarian'io fionam-be izay atao any Addis Abeba io satria efa hatramin'ny taona 477 izany hoe 700 taona no nandraisan'ny Afrikanina ny fionam-be tahaka izany farany. Tianay nefa ny mba hatomombana an-tsakany sy andavan'io fionana io mba hizotra araka ny tokony ho izy indrindrindrindra mba hahazahoan'ny Afrikanina tombotsoa. 40 ans qui a été organisé en terre africaine date de 1934. Andrasana arak'izany ny mety ho vokatra tsara azo tsapain-tanany avy amin'ity fionam-be ity. Sambany amin'ny tantaran'ny positra malagasy ny fandraisana fivorim-be tahaka izao tamin'ity sehatra ity, saingy tsy vaovao eo amin'ny tantaram-pirenena kosa. Ohatra akaiky amin'izany ny Komeza, nataony fitondram-panjakana tsara fanomanana. Hatreto anefa tsy hita mazava izay tombotsoa sy trano vahoaka malagasy maro na vokatra izay. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nanao antso fanairana mahakasika ny tsy fanekena ny fifindrana eny amin'ny tompom-piantsonana Ambohimanambola androany ireo mpitatitra eny amin'ny fahasankarana. Tonga nanotrina ny fitakiana teny an-toerana ihany koa teo anivon'ny SSM. Ivrichard. Raha toka tsy nandrinisa-peo ny mpandraharaha eo anivon'ny tompom-piantsonana fahasankarana manoloana ny famindran-toerana azy ireo eny amin'ny tompom-piantsonana Ambohimanambola. Nanambatra ny herin'ny androany ny kooperativa, ny mpitatitra, ny mpandraharaha sy ireo mpivarotra avy amin'ny zotra regionaly sy nasionaly ka nanao antso fanairana teny an-toerana. Araka ny fanazavana, tsy ekena hatramin'ny farany tompom-piantsonana vaovao noho ny antony maro. Isan'izany ny tsy fahampian'ny toerana ndraisan'ireo kooperativa miisa 300 mahery eto amin'ny fahasankarana. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny famarotana sy ny famezana ny tany ny fahasankarana ho an'ny vahiny. Tsisy tany karana aloha eto fa ny malagasy. Ny foto-drafitrasa izay nataonareo tany tsisy ny fampidinihana tamin'ny vahoaka taty na tamin'ireo filohana kooperativa na ny mpandraharaha na ny mpitatitra na ireo mpivarotra no ny antony fanaovana tsinotsinona amin'ny vahoaka malagasy zany ka rehefa vita ny foto-drafitrasa ho terenareo ifindrendra zay tsy hifindra fa malagasy zahay tompony ty tany malagasy ty fa tsy amidy amin'ny olo tokana tombontsoana vahiny tokana anao andeha anilikiliana ny vahoaka malagasy ka tsy manaiky izay hatramin'ny farany fa mijanona eto. Araka ny loharano vaovao azo, ny voalohany volana aogositra ho avy izao no hanomboka ny famindrana ny mpandrahara-pitatitra eto amin'ny fahasankarana
eny amin'ity tobim-piantsonana vaovao ity mbola tsy nisy hatreto ny fifampiresahana sy ny fandaminana mazava mahakasika izany. Tsy iken'izy ireo araka izany ny endrika fanerena sy ny teritery samihafa ka hanaovany antso amin'ny fianakaviam-ben'ny mpitatitra. Any entro dia manao antso avy. Atsika rehetra mampiasa an'ity tobim-piantsonana fahasankarana ity hanohy ny tolona manao antso avy an'ireo mpitatitra rehetra, camionnaire, ny UCTU, UCTS sy ny rehetra izay mampiasa fiara na taxi na olon-tsotra mba hanohana sy hanampy anay amin'izao tolona taona izao satria hanaovan'ny fanjakana antsonjay izahay. Tonga nanotrona ny fitakehan'ny mpandraharaha eto amin'ny fahasankarana ihany koa. Ny teo anivony SSM na ny firaisankina syndikaly eto Madagasikara miantso ny tompony andraikitrisan'ny tokony hiverin-dalana amin'ny fanapahan-keviny izy ireo ary mampitandrina ny raha matahora sy ny fandrahonana samihafa. Nony aloha io famindrana eria Mbomanga kely Moronakona io fa manakorotana ny fiariny reto vahoaka marobe eto amin'ity toerana ity. Ny fampidinina ihany fa mahana olana tsy mila teritery, tsy mila faramatahora, tsy mila zavatra hafa fanomezana vola olona hafa fa ny rariny sy nitsiny mba isorana any amin'ny fitoniana izay ny takin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Nanotrona ny fitakehan'ny mpandraharaha-pitatitra eto amin'ny fahasankarana ihany koa ireo mpivarotra. Araka ny fanazavana, hanampisa ireo tsy hanasa marobe ireo mpivarotra mahery ny 2,000 eto amin'ny fahasankarana raha tanteraka ny fifindrany eny Ambohimanambola. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia olona 4 no maty, 3 hafa kosa naratra mafy vokatry ny fanafihan-jolamy Tapiadina tao Fermangatsimo distrika any Ambatondrazaka. Fianakavian'ny ben'ny tanàna any an-toerana moa ireo nodimandry ireo. Henri Florent. Olona 4 avy amin'ny fianakaviana iray no maty, 3 hafa kosa naratra mafy vokatry ny fanafihan-dalo tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Fermanga, atsimony commune Ambohiboromanga, distrika Ambatondrazaka, tanàna 20 kilometatra miala ny renivohitry ny faritra loatra Mangory, izay fianakavian'ny ben'ny tanàna avokoa. Raha ny fitantaran'ireo mponina tsy namony hainy nandritra ity fanafihan-jolahy ity, misafito ireo dahalo ary mirongo fitaovam-piadina nanafika tokantrano 3 tamin'ny valora alina. Trano dia tonga dia basy anankitelo miambina namoany le varavarana zany. Dia ny ramoseko moa fa nisitrika fa hoe dalo avy dia fa nisitrika tambadika na rideau izy. Ny rila mitsofoka amin'le ramoseko tamin'ny mbadika rideau. Dia ny telo lahy niambina ilay telo mianaka dia aiza mivadinao. Dia tsy hitako koa izy. Ary nenare telo mianaka zany izy mifaika raha fa tsy aboanao mivadinao. Izy ny hoe tsy hitako hoe aboano izy. Aboano sady fa miambina ny basy telo amin'ny telo mianaka mbo fandria. Dia hoe tatan'izay teo amivoao anao fa maty ny eo zay. Dia nivoanja re le efatra trano ilany dia nilika zare le rideau izy mara. Dia tonga dia fa nitazanjare tao dia fa ritinjare avy any ambonin'le gony. Dia fa niratinjareo basy izy. Efa mambolona maro no tsy nisy mpitandro filaminana andalo tamin'ity tanàna ity. Tsy misy ihany koa ny miaramila dasy noho ny famatsiana azy ireo tsy araky ny fokon'olona. Matahotra ny ihany ireo vahoaka ka tsy misy sahy anatanteraka ny andro masom-pokon'olona intsony. Tamin'ity volana toy zany sy taloha toy zany dia tsisy ny andro masom-pokon'olona sy le maramila. Dia andro masom-pokon'olona tsisy zany dia le fatahoran'ny nenana zany hoe zay tsy manana basy ka inona ny divany anatin'izany. Dia le maramila tsisy indray zany misy vatsy tsy ampy te dia zay natonga le maramila lasa. Taratry ny tandrevaka sy ny tsy fandraisana ndraikitra eo anivony ambaratonga am-pahefahana samihafa kosa hoy ny Premier Ministre no mampanjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Raha te hiady tokoa tsika amin'ny asan'ny jolay, amin'ny asan'ny dahalo dia tsy maintsy say manapa-kevitra, say maka fanapahan-kevitra amin'ny hoe raha mbola mitohy ny asan'ny jolay, raha mbola mitohy ny asan'ny dahalo dia misy tsy fandraisana andraikitra amin'ny isam-baratonga ao anatiny. Ka zay kosa mila fahasahiana ny mahakasika an'izay ka ataoko mazava tsara ao anatin'izay manomboka izao voalazako teo fa hojerena amin'ny vokatra zay azo na vokatra ratsy na vokatra tsara zany ny tompona andraikitra ary fa manomboka izao ny zany fametrahana zany obligation de résultat zany. Toerana maro ankehitriny no anjakany tsy fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara. Aiza ho aiza ny fandraisana raikitra avy amin'ny mpitondra, aiza ny teti-bolona tokony ho an'ny fahilaminana. Miraviravitana araka izany ireo vahoaka ny toerana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Andrasana araka izany izay fipetrana amefisana ny fandriam-pahalemana apetraky ny fitondram-panjakana.
tsy nahitam-boaka ny fametrahana ireo force spéciale entina miadiny tsy fandriam-pahalemana any Malembandy. Lehilahy iray 30 taona indray no nisy naka ankeriny omaly tany amin'ny toerana misy alarina Arzona. Lehilahy iray 30 taona indray no nisy naka-keriny omaly teny Antsaha tany Malembandy. Olon-tsotra mivarotra mofo mangahazo raha ny fanazavany mponina hazo tamin'ny antso Antarby. No nisy naka Erikany anaran'le roapolo taona amin'izao izy io mitaky ambony tapitrisa le mpakan-kerindreo amin'izao. Amin'izao fotoana izao rehetra zany zay efa lamina teto an-tampon-tanànanay teto Malembandy. Nefany dia mbola tsy nilamina fa dia omaly tamin'ny 6 atoandro misy naka rehefa nandeha teny Tambary Erika omaly tamin'ny 6 atoandro. Vola 80 tapitrisa araka izany no takin'ireto mpakan-keriny ireto. Raha tsy ahivina, nisy ny fametrahana force spéciale entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny an-toerana, saingy tsy misy vokany akory raha ny fanazavana hatrany. Le force spéciale ny problème anazy tsy mijanona tanteraka eto amin'ny toerana. Le force spéciale zany tsy mijanona tanteraka eto Malembandy fa miparitaka be hatrany Akilizato dia hatrany Aposa miparitaka zany izy ireo. Hatreto raha ny zava-misy tsy ireo mpanambola ihany no hiara ny fakana-keriny fa eo ihany koa ireo olo-madinika tsy eto an-drenivohitra fotsiny ihany koa fa saika any ambanivohitra sy manerina ny Madagasikara. Asa miafaka indray no entina aminao dia asa iray izay mahavelona ary mora manana ny maizy azy amin'ny fanamboarana ireny valizy gasy ireny na ireny vita amin'ny hazo ireny. Ny fanamboarana izany ary no resanao amin'ny ity alina ity. Yves Richard. Asiray mbola manana ny maizy azy, tsy lefin'ny taona sy ny fiazakazaka ny fanany tontolona, ary tsy ambaka an'ireo entana avy any ivelany mitobaka amin'ny tsena anatiny eto amintsika ny fanamboarana ny valizy gasy na itony vata vita amin'ny hazo itony. Ho an'ity iray mpianakaviana ity, efa nananika ny 70 taona mahery zao no lomanosany tamin'ny fanamboarana izany. Araka ny fanazavana, fianakaviana iray manontolo no miara-mifarimbona manatanteraka ny asa eto. Mavitatra amin'ny 30 valizy izy ireo ao anatin'ny ray andro, izay amidy manomboka amin'ny R1,00 hatramin'ny R3,00. Kelikely dia salasala misy ngeda 30 raha tena manao zany raha hoe arakarak'le azo zany 100,000 dia 125. Fa zao no tsena efa mbo mijanojanona zao tsy ohatran'ny tsena taloha eo amin'ny 20 eo salama ka 10,000 série. Tsy araky ny eritreretan'ny maro azy, asa sarotra sy mandany rondony fanamboarana valizy vita avy amin'ny hazo raha ny fanazavana. Saingy maharitra ora iray no amin'ny tany izany eto. Dingana maro no arahana manomboka any amin'ny fikarakarana ny akora, hatrany amin'ny fandrafetana sy ny fandokona ny vata raha ny fanazavana. Any amin'ny masinina zany le izy zany dia trasena zay vao tapahana masinina dia aty izy vao manao amin'ny finition rehetrarehetra. Efa voadidy any amin'ny masinina. Kelikely dia salasala misy ngeda 30 raha tena manao zany raha hoe arakarak'le azo zany. Izay ihany no mandoko anazy zany dia loko rofy vovony nanaovana anazy. Mbola vidiny eny an-tsena ary zany. Raha le kely zao izy 42 43 dia le lehibe izy 52 dia salasalana izy 72 dia 80 lehibe indrindra. Raha ny fanazavana trany, ireo mpanao vary mandeha miteto-tsena mifaritra saridalana eto Madagasikara no tena manjifa ny asa tanana vitain'ity iray mpianakaviana ity. Ilain'ireo mponina any ambanivohitra amin'ny fitehirizana entana, lamba sy ny vary sy ireo vokatra samihafa ny vata raha ny fanazavana. Saingy isan'olana goavana tsy ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa araka ny tokony ho izy, ny tsy fahampian'ny akora sy ny maro hafa. Izay amin'ny fanovaina ny fomba famakina taremarika teo anivon'ny Akademia Malagasy, atomboka hatrany amin'ny sokajy isa lehibe indrindra izany ary mifanany amin'ny sokajy ny isa kely indrindra fanadidina.
notapahan'ny mpikambana mahefy manatanteraka ao anatin'ny akademia malagasy tamin'ity androany ity ny foto-kevitra hanovana ny fomba fanisana malagasy. Atomboka any amin'ny sokajinisa lehibe indrindra izany raha ny fanazavana ary miafarana ao amin'ny sokajinisa kely indrindra. Raha toka 3.1 ohatra no nahazatra hatrizay ka niova ho 113 kosa ny fomba famakina azy. Fomba famakina izay ampiasain'ny malagasy sasatsasany. Momba ny fomba fanisana amin'ny teny malagasy, ny fandaharana ny sokajinisa dia atomboka ny sokajinisa lehibe indrindra midina miandalana ary miafara amin'ny sokajinisa kely indrindra. Manan-kery zany na amin'ny fanononana na amin'ny fanoratana ny isa amin'ny tarehimarika. Le izy misy sasantsasany amintsika malagasy rehefa mampiasa amin'ilay izy ny fomba fanisana. Le izy zany raha maka ohatra tsotra dia 12 ohatra dia 12 milazana azy izay tsotra be ary angamba hoe manaraka ny fomba fanisana eran'izao tontolo izao. Ho fanamorana sy ho fanasoavana ny malagasy no anton'izany fanovana izany raha ny fanazavana nentin'ireo mpikambana eo anivon'ny akademia malagasy. Raha voamarika reo sarotra be mihitsy le hoe 770 sy 803 alina sy 7 hetsy ray tapitrisa. Tsy zany mba ho moramora kokoa ny fomba fahazahoana azy mba tsotra kokoa zany mba manaraka ny eran'izao tontolo izao le fomba fanisana. Zay no heverina fa mahasoa antsika malagasy, mahasoa ny Madagasikara mba mora kokoa ho antsika miditra eo amin'izany sehatra ny fanotoloana zany. Manoloana izany fanovana lehibe amin'ny famakina isa teny malagasy izany, isy ny paikady entina handraisana sy ampitana izany amin'ny rehetra. Hatreto ny foto-kevitra ihany no mbola mijoro, mbola maro ireo antsipiriany izay mbola hodiniana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia eo amin'ny fiadinan'ny amboarany International Champions Cup 2024 famintinana ireo voka taloha indray ny entiny Henri Florent aminao. Ao anatin'ny andro faha-efatra ny fiaonana teo amin'ny Juventus sy ny Bayern de Munich. Niondrika teo anatrehan'ny Juventus ry zareo Bayern tamin'ny isa 2-0. Baolina 2 no nampidiriny Favili ho andry zareo Juventus teo amin'ny minitra faha-23 sy teo amin'ny minitra faha-90. Ny fiaonana faha-2 teo amin'ny Borussia sy ny Benfica, sahala 2-2 ny fiaonana teo anivon'ny Rontonta ary ny roso avy hatrany tao anatin'ny fandakanan'ny tir au but izay nivoaka 3-4 no nibatan'ny Benfica ny fandresena nanoloana ny Borussia. Ny lalao fahatelo tamin'ny isa 2-2 no nandavony Liverpool ny ekipany Manchester City. Teo amin'ny minitra faha-17 no napiditra baolina ry zareo Manchester City tamin'ny alalan'ny baolina nampidiriny Sané ary no sahalan'ny Liverpool teo amin'ny minitra faha-13 izay baolina nampidiriny Salah. Ny ampiro kosa izany isa izany teo amin'ny Liverpool tamin'ny alalan'ny Mané teo amin'ny faha-90 minitra. Tamin'ny isa mavesatra 4-2 kosa no nandavony Tottenham ny ekipany AS Roma ry zareo AS Roma no nisantatra ny isa teo amin'ny minitra faha-3 sahala 2-1 kosa izany. Isa izany tamin'ny minitra faha-9 ny sesesy hatrany ny fampidirana baolina ho an'ny Tottenham 4-2 no nentin'ny Rontonta ny sarahana. Sahala 2-1 tao anatin'ny fotoana ara-dalàna ny fiaonana teo amin'ny AC Milan sy Manchester United. Ny santatra ny isa ry zareo Manchester teo amin'ny minitra faha-12 sahala 2-1 kosa izany tamin'ny minitra faha-10. Araka ny fitsipy-talao ao anatin'ity International Champions Cup ity dia tsy maintsy misy mivoaka mpandresy ny ekipa mifanandrana raha sahala ny isa. Nivoaka mpandresy tao anatin'izany tamin'ny fandakanan'ny tir au but ry zareo Manchester United tamin'ny isa 7-4. Ny fiaonana farany ao anatin'ity andro faha-efatra ity teo amin'ny Atletico Madrid sy Arsenal sahala 2-2 ny fiaonana teo amin'ny Rontonta tany amin'ny fandakanana tir au but.
vao nivoaka mpandresy ny ekipany Atletico Madrid. Amin'ny sabotsy izao indray no miditra ao anatin'ny andro fahadimy ity fifanitsanana International Coupe 2022 ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia herinandro taorian'ny ampamoaka izay nataon'ny gazette Le Monde. Mitohy hatrany ny korotana teraky ny Rabenala any Frantsa any nanatanteraka perquisition vaovao indray ireo mpanadadiana omaly. Mitohy ihany koa ireo fakanam-bavany fanadina. Mitohy ny korotana teraky ny raharaha Alexandre Benalla ny Frantsa amin'ny ity indray mitoraka ity dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny Élysée izany. Omaly nisy indray ny perquisition vaovao no tanterahany mpanao fanadiadiana tao amin'ny tibirao an'ny mpiara-miasa akaiky ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ity. Ity farany izay tsy tao an-toerana fa namitahiraka ny amin'ny toerana 700 kilometatra miala ny Frantsa. Omaly ihany koa anefa no efa nilaza Emmanuel Macron fa raisiny an-tanana avokoa ny mikasika izay raharaha izay ary izy irery ihany no tompon'antoka amin'izany. Mbola namafisiny ny teniny amin'ny hoe tokony hanao ny asany fotsiny ihany ny tsirairay dia milamina ity raharaha ity. Etsy ankilany nefa dia tsy nitsahana aneo hevitra ireo avy amin'ny antoko mpanohitra. Raha ny fanazavan'izy ireo, tokony hanazava tsara ny heviny manoloana ireo Frantsay Emmanuel Macron. Androany, ny avy eo anivy ny anteny mirandoolona ny makambavany an'ireo olona isany akaiky indrindra ny filoha Frantsay, ny sekretera jeneraly ny Élysée, Alexis Kohler. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany tsy adino amin'izay fisaorana izay ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.